Mbola ny fahitalavitra matyveatrany tompo klasy togovavy no arahano amizao takariva ny zoma fa 12 ny volana me izao. Ampanajana araka izany no anolorana ny arahaba ho anao tompo klasy togovavy ary koa anao mpijery ajaina izay mbola tsy misaraka amin'ny fahitalavitra matv ary anaraka izao vaovao izao hatramin'ny farany. Ampanajana araka izany no anasananao anaraka hatramin'ny farany ny vaovao izay misongadina indrindra ireo voango ny mpanao gazetintsika tamin'ity androany ity. Hiditra avy hatrany ary tsika amin'ireo andindimbaovao izay voaraika mahakasika indrindra ny fanatanterahina ny Congrès national ny antoko tiako Madagasikara izay no tanterahina tetsy amin'ny Magoro tetsy Tanjombato no isantarantsika ny fotoana atsika. Nandritra ity Congrès national ity ihany koa no nanatanterahana ny fifidianana sy foloany ity antoko politika izay isan'ny matanjaka sy manana ny toerany eto amin'ny firenena ity. Iza araka izany no nandimby toerana an'Andriamatoa Zoary Mihaja Solofonantenaina izay foloany antoko tiako Madagasikara teo aloha dia ho jerentsika atao anatin'ity fanadidina izay nentin'ny vola ravoavy eo amin'ny sariny Tsira Kotorson ity ary hoe iza no nandimby toerana azy ary mitana ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara nanomboka tamin'ity androany ity. Ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana no hitarika indray ny antoko TIM. Nolanin'ny maro anisa mpikambana amin'ny antoko tamin'ny alalan'ny tsangatanana izany tao anatin'ny kongresy antoko izay tanterahana tetsy amin'ny Magoro Tanjombato. Ny filoha nasionaly antoko TIM izay nilaza fa anao ezaka mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena ampirainy TIM ary ampiroborobo ny antoko tariny. Manome fanatenana ho antsika isika. Za manatena fa vita zavatra isika, ianareo manatena fa ho tsara ny zavatra vita ary vokarena manatena fa handroso Madagasikara. Zay zavatra fitatsika miaraka. Tsy vaovao amiko tsy mivady matavana nareo. Fa raha vao miantso ilay mandeha na hoe misika ilay mandeha fotsiny araha zany fa aza mbola misika io na tsy. Président national du TIM. Mametika anareo fa tsy maintsy vitatsika miroborobo araka izay azo atao ny antokontsika tsy maintsy mandresy amin'izay fidianana rehetra mety hitranga eo ary tsy maintsy fampifehitsika ahafahanareo hoe zomarina kaza matahotra ianareo candidat reo iresaka aminareo rehefa avy eo ina mipaikady ina ny stratégie ataontsika iresaka aminareo rehefa avy eo aiky io fa za matahotra nareo ary raha nilaza taminareo hoe iainga avy eny amin'ny fokotany avy eny amin'ny mera amin'ny commune ny fampandrosoana Madagasikara miombikevitra amin'izany rehefa mahatsy vola iraisam-pirenenareo raha nionatany ireo ambassadeur reo misy nahiny ihany ka mahasasa taminareo raha nanontany ahy mbo eritreritro zany tsisy afa-tsy mampiaina fampandrosoana Madagasikara any amin'ny commune ihany hoa dia miombikevitra amiko izy. Nanao antsoavy ihany koa ny mpikambana amin'ny TIM indrindra ireo niarambona noho ny krizy i Marc Ravalomanana mba anadino ny lasa. Fa dia aloha jery tsara dia resaka tsara. Zay rehefa manao zavatra manao analyse tsara dia manao etude tsara hoe zao paikady zao ny tomatsika an'ity dia tsy maintsy ameo fotoana kely fotsiny any dia rehefa mivorona reo letsika dia lazaika anareo reto dia nareo amin'ilay fotoana zay tonga dia milazay mety na tsy mety na milaza solenan'ity vitatsika eo. Mandidina ny 3 arivo ny mpikatrika TIM avy eto Antananarivo sy avy amin'ny faritany nandray anjara tamin'ity Congrès national ny antoko izay nanomboka androany ary toy raha-petso sabotsy. Hovidina mandritry ity Congrès ity ihany koa ny mpikambana amin'ny biraomaritra vaovao ny antoko TIM. Mandritry ny lanonam-pamaranana raha-petso no ampahafantarana azy ireo.